Tonga eto amin'ny fotoana ny famezana ndrentsika ry mijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay fanarahanao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV. Miarabonao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana. Anaraka hatramin'ny farany ireo andindim-baovao izay voangony mpanao gazetintsika teto amin'ny fahitalavitra MATV tamin'ity androany ity. Tontolon'ny politika, fanomanana ny fifidianana indrindra dia mitohy hatrany fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ny anivon'ny vaomiera mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny Ceni. Natomboka androany ka tsy hifarana raha tsy ny 13 aogositra ho avy izao. Ny fanofanana ireo fiaramonim-pirenena mpisehatra amin'ny fifidianana manerana faritany enina. Mitondra ny andindim-baovao makasika izay indrindra Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarison. Manamafy ny fanofanana ireo fiaramonim-pirenena mpisehatra amin'ny fifidianana ny anivon'ny komisiona mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny Ceni. Nanomboka androany dia ny mpanentana momba ny fanabeazana olo-pirenena eo anivon'ny Ceni amin'ireo faritany enina no omena fihofanana mandritra ny 3 andro. Ny santatra izany teto Antananarivo ka ireo mpanentana ny Ceni ny anivon'ny distrika samihafa no mandray anjara amin'izany. Le tanterahana eto androany zany manomboka androany mandritra ny 3 andro dia le fanofanana reo le chargé d'éducation zany hoe tompony andraikitra ny fanabeazana momba ny raha-pifidianana any anivon'ireo le distrika ato anatin'ny faritany Antananarivo. Dia eo ihany koa zany reo le mpanentana animateur amin'izay le lafiny fanabeazana momba ny raha-pifidianana zay avy any amin'ireo le distrika ato anatin'ny faritany Antananarivo ihany. Zany hoe ao anatin'izay 3 andro zay dia hovatsiana zany izay tokony ho fantatra sy ny teknika amin'izany fanabeazana momba ny raha-pifidianana reo le mpandray anjara reo. Rehefa vita ny fiofanana fampivondronana eto Antananarivo dia avy hatrany ireo dia hidina any amin'ny faritra izay ny viny avy tsirairay any dia anentana indray kosa anabe andreo le fiaramonim-pirenena izay tena tompon'ny raha moa zany lohalarana eo amin'izay le fanabeazana ny olo-pirenena momba ny raha-pifidianana zay. Aloha ny tanjona ane ny hoe ahafahan'ny rehetrarehetra zany miara-mientana eo amin'le raha-pifidianana na ny mpisehatra amin'ny raha-pifidianana manana andraikitra mba hampahomby an'ilay fifidianana. Eo ihany koa moa zany ny olo-pirenena mpifidy izay andeha an-datsabato rehefa tonga le vaninandro ny fifidianana. Ka ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany dia misy lafin-javatra tokony ho fantatra ary tokony ho ampitaina hifanentanana na eo amin'ny lafiny lalàna io satria tsy azo adoloana fa misy reo le lalàna anankitelo zany izay vao mivoaka dia ho ampiaritsika eo amin'izay le fiatrehana ny fifidianana izay. Mitohy hatramin'ny 13 aogositra 2024 ny fihofanana manerana ny faritany enina ny sasema na ny fanomanana ny zotra-pifidianana eto Madagasikara izay arahana amin'ny firenena namany Madagasikara toy ny vondrona Europeana, ny firenena Amerikana amin'ny lalan'ny USAID, Norvège, Allemagne, France, Korea Atsimo, Suisse sy Australie ary ny PNUD no mpiara-miasa amin'ny Ceni amin'ny fanatanterahana ny fampiofanana ireo mpanentana momba ny fifidianana eo anivon'ny Ceni sy ny fiaramonim-pirenena.